Dia zany amin'ity zany misy jeu vaovao ataontsika. Dia nareo isa roa telo efatra dimy enina enina miaraka ny Jozy. Izay ekipa vaovao. Dia zao ny anaovantsika anazy. Za aloha tsy tena le règlement zao a. Fa nareo se constitue équipe de deux. Dia mifampizara tsoro zao raha vao teneniko dia melona izy a. Dia lasa misy mitrisy. Ka allo Jozy ny voalohany sy izy vaovao. Iza ny tianao hiaraka aminao, ekipa hiaraka aminao? Jozy? Yanja? Roy, danao makenakeny Jozy. Teddy, iza ny hiaraka aminao? Ay, Teddy sy Yanja. Dia tonga zany, dia i Serge sy Mikey. Trois équipes le izy. Dia allo amizay azavaiko amizay zany le izy a. Ahoana moa ny azavaka azy zany? Ataontsika eo amin'ny 10 mètres eo, 10 mètres. Saute mouton, dia mandeha tsiraidray. Mahay saute mouton. Ny ray miondrika, dia ny ray misaoty. Ray miondrika, dia ray misaoty. 10 mètres tonga voalohany ery. Nareo mitsamy, dia nareo mitsamy, dia nareo mitsamy. Zay alefa. Io andeha voalohany. Top! Vai, mangalatra! Vita le course efa atao zany a ny proclamation izany naresy dia ny équipe en cherche ny tonga voaloha fotra ny style hafa zay tonga zareo dia somary mody mandroso kely dia disqualifié ina ataonareo raha vao en pleine vitesse ianao amin'ny hazakazaka tsy tonga dia mijanona zany amin'ny saut. Jury, disqualification égale disqualification. Donc miaraka. Za aloha mbola tsy miteny an'izany fa nareo zao no miteny an'izany a. Fa tonga faharoa aloha dia i Jozy sy Roy. Zay voalohany. Zay tsy maintsy voalohany fa Zay ny voalohany teo. Tsy manaiky izahay. Fa zareo misy sambikiny izy laha tsy mety kosa. Eo amin'ny stop dia stop. Raha ohatra lasy lavitra ianao dia verina eo amin'ilay totonanao. Fa disqualifié reo a. On est les champions. Allo zany a ny guide maimbo no iteny hoe ahoana ina ny hevitrareo momba an'izay. Guide maimbo zay zay nandeha araka ny fomba milamina. Donc zay nara-dalàna nandresy zay. Zay maharatsy azy nandresy zay ny voalohany to. Iza zany nandresy tamin'le jeu. Iza nandresy tamin'le jeu. Resaka fair play zay voalohany fa tsy maninona fa afaka mifampizara zareo izy aka an'le honorifique zany. Hoe atsehoe ameteka hoe fair play. Izy zany coupe fair play i Serge sy Mikey. Hoe dia coupe ny fa ataontsika voalohany par disqualification dia izy mitsamy reto. Dia coupe ny persévérance dia i Yanja sy Teddy. Prix amin'ny persévérance. Merci, zay.